La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, Nicaltao en vidin mirary. Vous présente Nivava. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manultra anao Nivava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nampakarina eto Antananarivo ny sasany amin'ireo miaramila mpitsabo mamita iraka tany amin'ny faritra Atsimonosy hanampy amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Efa nahitana vokatra tsara kosa ny fizarana fanafody izay nataon'ny BIS sy ny BMM4 isa-tokantrano. Ny fanandraotana nataony nandehan'olona izay milaza azy famarary eny amin'ny von'ny CSB no antony mahatonga ny tsy fampin'ny fanafody amin'izao fotoana izao. Amidin'izy ireo eny amin'ny varomaizina ny fanafody izay azo aorinan'izany. Namoraina ny fikarakarana ireo atoto-taratasy rehetra mahakasika ny asa fanondrenana amin'ny alalan'ny fametrahana tranokala-pifandraisana. Tsy hisy intsony araka izany ny disadisa eo amin'ny tompony andraikitra sy ny mpila raharaha ary angahara tanteraka ny asa rehetra. Manainy ho avy ny fampianarana eto Madagasikara ny sekoly tsy miankina taorian'ny fanapahan-kevitra ny taran'ny fialan-tsasatra 12 andro. Nanao antso fanairana amin'ny fitondram-panjakana ireo mivondrona amin'ny Fédération des établissements d'enseignement privé pour l'éducation à Madagascar. Maresaka iraisam-pirenena ho tanterahana afaka 100 andro any Tokyo, Japon. Ny Jeux olympiques roapolo sy roa arivo fifananana izay voaterina hembotra vokatry ny fisian'ny valinaretina Covid-19. Ny adeten'ireo vetrany. Fanaritra tompoko lasy tompoko va fotoana vaoto amin'ny kultivika manaraka anao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia nampiakarina eto Antananarivo ny sasany amin'ireo miaramila mpitsabona mitahiraka tany amin'ny faritra Atsimonosy hanampy amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Efa nahitana vokatra tsara kosa ny fizarana fanafody izay nataon'ny BIS sy ny BMM4 isa-tokantrano iarana efizao. Toerana telo no ahitana ireo mpitsabo miaramila mandray ny olona marary ny Covid-19 amin'izao. Mafy kokoa ity andiany faharoa ity raha ampitana tamin'ny andiany voalohany raha ny fanazavana, ka nampitomboana ny isan'ireo miaramila mpitsabo eny amin'ireo ivotoerana mandray ny marary. Nampiakarina eto Antananarivo ny sasany amin'ireo miaramila mpitsabo mamita iraka any amin'ny faritra Atsimonosy. Mafy ihany koa zany ny asan'ireo mpitsabo ireo ity ohatra ny amin'ireo ny teny filoham-pirenetsika ady amina fahavalo tsy hita maso ary mandona an'izany tsy afaka miravoravo tanana raha tsy maintsy mifarime tanana ny malagasy rehetra, mifarime tanana antsika rehetra hiadina amin'izany valanaretina zany. Ka reto mpitsabo miaramila reto efa betsaka ny eto amin'ity centre de traitement ity, akoatra ny any amin'ny hôpital militaire, akoatra ny any amin'ny infirmerie de garnison, fa misy ihany koa ireo dokotera izay nampiakarina aty Antananarivo zany hanampy azy ireo. Toerana 30 no efa nanaovan'ny BIS sy ny BMM4 fizarana fanafody tao anatin'ny 7 andro. Mbola hitoetrany ny fizarana fanafody isan-tokantrano. Tanjona napetraka tamin'ny paikady ny anapahana ny chaîne de transmission ny Covid-19 eny fotony. Hatreto ampy ny fanafody zaraina sy ampiasaina ny amin'ireo ivotoerana mandray ny marary ny Covid-19 raha ny fanazavana. Ny fizarana fanafody zay raha ny ministèren'ny fahasalamana ireo cas positif izay nahitana le PCR positif zany sy ireo zay en contact izay le zarana fanafody maimam-poana reny mainga maraina zareo dia mifarana ny hariva ny asa ny isan'andronandro nandritran'izay 7 andro zay 7 andro rapitso zany zay asa zay mbola hitohy ihany rehefa avy eo. Mazava ho azy moa zany fa manala ny fahasahiranany vahoaka zay andeha niantsika centre de traitement sy andeha hitady toerana CSB ny fanaovan'izay action anankiray zay zany hoe mahafaka an'izay fahasahiranany vahoaka zay zany ny fanomezan'ilay fanafody
ao anatin'izay programme anankiray zay. Eo am-pananganana ny sehatra plateforme nationale de gestion médicale de Covid-19, andrindra ny ady amin'ny valanaretina izay anamora ny fifandraisana amin'ireo ratsa-mangaika rehetra misahana amin'ny ady amin'ny Covid-19, ny tompon'andraikitra miaraka amin'ireo toeram-pitsaboana vojomaika vao atsangana. Ho am-perinasa afaka andro vitsy io ivotoerana io, hoy ny profesora Radovondrainy Willy, mpandrindra ny CTC 19 Mahamasina sy ny PNGM izay vao atsangana. Olona marary ny coronavirus tsy latsaky ny 12 no raisin'ny mpitsabo iray eny amin'ireo ivotoerana mandray ny marary. Miasa 420 ora amin'ny 420 ora izy ireo ary tsy afaka mifandray amin'ny fianakaviany ihany koa. Ny alarana efasa. Andraikitra efa nirosona ny hitsabon'ny marary hoy ireo mpitsabo, na izany aza mafy ho azy ireo ihany ny miatrika ity andiany faharoa ity raha ampitana tamin'ny taona lasa. Izy no médecin commandant Andriamboarivonjy Tantely Nirina, mpitsabo miaramila mpandidy eny amin'ny hôpitaly miaramila eny Soavinandrina. Manoloana ny ady atao amin'ny valanaretina ankehitriny, tsy maintsy miasa eny amin'ny CTC 19 eny Mahamasina ihany koa ny tenany. Amin'ny maha miaramila azy, efa notezaina tamin'ny fiatrehana ny ady rehetra ny tenany. Matsiaro reraka ihany izy ireo, hafa tsy maintsy manao ny asa fitsabonana. Mafy kokoa le deuxième vague satria arak'izay tenenareo izay hoe stressant kokoa le izy, betsaka le cas sady le fitrangan'le aretina amin'le olona zany mafimafy mihoatra amin'le fitrangan'le aretina teo aloha, dia lasa misy pression, lasa misy stress arak'izay. Hitany aloha fa zay arak'le niteneniko hoe araky ny voalazanao koa hoe fanotezana ao amin'izay dia miezaka ianao zany mitazona an'izay rythme zay, manatratra an'izay rythme zay, fa mazava ho azy manisy ny prévention, manisy ny zavatra tokony ataonao ianao mba tsy ho filasika zany au moment tena ilana anao amin'izay. Raha toa ka marary ny coronavirus tsy latsaky ny 12 no raisin'ny mpitsabo iray eny amin'ireo ivotoerana mandray ny marary, tsy maintsy mametraka lamina ireo mpitsabo ahafahana mandrindra ny asa. Miasa 420 ora amin'ny 420 ora izy ireo, 30 minitra ihany ny fakanaina azon'ny mpitsabo ary tsy afaka mifandray amin'ny fianakaviana mandritra ny fotoana fiasana. Nigérena le stress aloha eo zany ny vatatena hoe miezaka miseo calme foana, miezaka hoe mamety zavatra par priorité satria ny zavatra rehetrarehetra mifanindry dia ianao no miezaka hoe iza ny priorité par rapport amin'ny anankiray. Dia izay no igerevanao azy satria tsy ho araka anao en un seul temps daholo rehetrarehetra io. Makaina zany raha atao hoe maximum 30 minutes satria ny anton'izay le temps analanao ny akanjo dia isasanao dia angalanao sakafo ohatra na anovanao izay pause besoin-nao dia verenanao mampiditra ny akanjo indray dia miditra eo amin'ny 30 minutes zany izay. Sinon moa entre temps raha misy hoe antso tampoka dia tsy maintsy mamaly arakarak'izay fa tsy voatery hoe tsy maintsy hanenjika n'iny lera na pause noetreretinao teo iny. Rehefa vita ny asan'ny médecin commandant Andriamboarivonjy Tantely Nirina eny amin'ny CTC Mahamasina, tsy misy fakanaina hoy izy fa tsy maintsy manao ny asa mahampandidy azy eny amin'ny hôpitaly miaramila eny Soavinandrina ny tenany. Ny fanararaotana izay ataon'ny andian'olona izay milaza fa marary eny anivon'ny CSP no antony mahatonga ny fanafody ho tsy maharaka amin'izao fotoana izao. Amidin'izy ireo eny amin'ny avary-maizina indray izany avy eo. Henri Florio. Tato anatin'ny herinandro lasa izay, niarany rehetra nahita fa tsy naharaka ny fanafody entina hitsaboana ny olona marary ny Covid-19 teto amintsika, indrindra fa ny teny anivon'ny CSB2. Rano nambarany minitry ny fahasalamam-bahoaka. Antony maromaro no mahatonga izany ary ny mibahan-toerana tao anatin'izay ny fanararaotana ataon'ireo andian'olona izay milaza azy fa marary. Rehefa tonga ny fanafody dia milahatra ny olona ary ny olona milahatra ankehitriny dia tsy ny marary ihany fa misy tsy marary koa satria ilay fanafody moa dia efa fantatra fa atao paka zany ilay fanafody omena ny olona, zany hoe ilay fanafody complet mihitsy dia ilaharan'ny olona ilay izy lay dokotera zay mandray dia tsy afaka koa izy ny amaly satria izy le olona hoe tsy maheno fofona zay ary tsy maheno tsirokanina dikan'izany zany Covid nefany zay karazana hoe fambarana ankiroa zay tsy misy mihitsy fomba ahafantarantsika azy raha ny amin'ny CSB2 na marina na tsy marina fa ho an'le olona mikoaka avy hatrany dia hita le olona misy tazo zany sy fambara hafa hita maso sy azo tsapain-tanana sy azo jerena
dia reny zany no azo zany hoe tena mararimarina fa le hoe misy fofona tsy fantatra mihitsy izy. Azo zao zavatra miseho koa rehefa azon'le tsy marary le fanafody dia hitantsika fa jereo fa any amin'ny internet any amin'ny Facebook no amarotan'ny olona andreny fanafody reny. Nanatanteraka atrikasany iarahana teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny boromaritry ny antenimieran-dolona. Nivotrana rehetra izany fa mitaky fampivondronana ny herin'ireo androm-panjakana rehetra eto amintsika hifanombentanana ny ady atao amin'ity fianaky ny valinaretina COVID-19 ity. Fanaovana entana le bateau ministre tsy araky ny ao anatina lampanorenana hoe interpellation na hoe fanomezana torohevitra amin'ny asany fa famondronana ny herin'ny androm-panjakana rehetra zao. Filoham-pirenena, gouvernement, ny antenimieran-dolona, ny primature dia tokony fametanana amin'izao aretina mamely ny firenena rehetra zao. Ary le bateau ministre moa dia nalazava ny toedrara misy eto amin'ny tany sy ny firenena izahay amin'ny olona anay dia nitatitra taminy zavatra hitanay eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny commune, eny anivon'ny district dia narindra ny fomba fijery ary ho amafisina bebe koa zany ny fiara-miasa mba ahafahana mapakatra an'ilay atao hoe ny moralin'ny vahoaka zay tena ambany dia ambany amin'izao. Raha ny zava-misy ankehitriny miazakazaka ny antotanisa ho an'ireo olona voamarina fa lavo ny valanaretina eto amintsika sy manaraka fitsaboana eny anivon'ny tompo-pahasalamana maro samihafa eraky Madagasikara. Na eo aza ny fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana mitaky fiara-mientan'ny rehetra ity ady atao amin'ny fianaky ny valinaretina COVID-19 eraky Madagasikara ity. Mahatratra amin'ny 7.9 ny fahasitranana eny anosiala raha tonga ara-potoana ireo marary ho ny talen'ny hôpitaly. Isan'ny mahasarotra ny fitsaboana ireo forme grave raha ny fanazavana ny fananan'ny marary aretina mitezaka eto Andriatsilavo. Isan'ireo toerana mandray ireo marary ny COVID-19 no eto Anosiala, indrindra ireo antsoina hoe forme grave. Vitsy ireo namony aina eny toerana raha tonga aloha ny marary hoy ny mpitsabo. Amin'ny fahasitranana aloha dia moroso hatreto izay ny mbola azo atao hoe visite vitsy ihany ny tahampahafatesana amin'ireo atao hoe forme grave tonga ety Anosiala. Raha tonga aloha ireo marary dia misitraka an'ilay fitsaboana ara-dalàna dia ataontsika hoe 9.9 dia tafavoaka daholo. Ny ankabeazan'ireo olona atao hoe ndaosy ny fahafatesana dia matetika hoe efa somary tara izy vao manantona ny toeram-pitsaboana. Dia eo no efa lasa lavitra be ilay aretina dia eo no manahirana kely. Manampitrotraka an'izany hoe mety manana hoe karazana hoe aretin'ny taiza izay misy efa ananany ino manasarotra ny fitsaboana toy ny hoe fahatavizana, tositra ambony ary ny diabeta. Io zany tena hoe manasarotra ny fitsaboana ankoatran'ireo aretina hafa ohatra hoe insuffisance rénale matetika hita koa. Androany tonga teny atoerana nanolotra fitaovana ho an'ireo mpitsabo ahafahana mandray an-tanana ireo marary sy mamita an-tsakany sy andavan'ny asan'ny loholon'ny Madagasikara. Fanampiana ny fahaitan-drazana amintsika indrindra ho fanampiana ny mpitsabo mpanampy sy ireo mpiara-miasa rehetra aminy hoentina miady amin'izao aretina izao. Izay moa zany ny antondiana eto dia mirarisoa anareo tokony andraikitra ato amin'ny hôpitaly mba atotosa hatsaka sy andavany ny andraikitra mavesatra dia mavesatra napetraka taminareo. Aro vava-orona, aro akanjo, aro tanana, aro loha, gel désinfectant sy ny maro hafa no natolotra teto. Zava-dehibe ny fanomezan-tanana tahaka izao hoy ireo mpitsabo, indrindra amin'izao fotoana mampirongatra ny valanaretina izao. Tsy mitovy amin'ny fomba fikarakarana sy fandevenana ireo razana matin'ny COVID-19 sy ireo matin'ny aretina hafa raha nambaran'ny BMH. Miankina amin'ny valin'ny fanadihadiana ataon'ireo dokotera na antota taratasy avy amin'ireo hôpitaly ny fandraisana fepetra Abraham Randriamanana. Miankina amin'ny fanadihadian'ireo mpitsabo na ny antota taratasy avy amin'ny hôpitaly ny fametrahana ny fanambarana fahafatesana vao miroso ny fanatanterana ny fandevenana ny razana iray. Raha ny nambarany teo anivon'ny BMH na ny sapandrarana munisipaly ny sahana ny fahadiovana
Manoloana ny fisian'ny valana aretina, nisy ny fepetranapetraka mikasika ny fikarakarana ireo razana maty vokatry ny Covid-19 raha ny fanazavana. Ny ho any amin'ny olona maty any amin'ny hôpitaly dia efa misoratra mazava eo ny antony nahafatesany. Raha ohatra ilay dokotera any hôpitaly ny teny maty sepotra dia tsy miteny mihitsy izany sepotry ny Covid ve sa sepotry ny areti-tratra ve sa sepotry ny asma ve sa sepotry ny areti-po ve sa sepotry ny inona. Fa rehefa manoratra fotsiny izy hoe Covid, zay vao mandray anazy ho Covid. Fa raha maty any an-trano kosa dia anjaran'ny dokotera ny BMH mba metraka an'ilay hoe inona ny antony nahafaty an'ilay olona. Taratasy ny makaty aminay avy any amin'ny hôpitaly dia anjaran'ny hôpitaly mikarakara ny razana. Fa raha maty any an-trano kosa dia anjaranay BMH mandefa ny mpiasan'ny fahasalamana manao ny fikarakarana ny razana eo amason'ilay avany. Izany hoe tonga dia miteny an'ilay olona eo hoe ny fepetranapetraka ny fanjakana dia tsy maintsy alevina androany. Arak'izany, misy ireo dingana raina amin'ny fanatanterahana ny fanambarana fahafatesana. Rehefa tonga eto ireo taratasy ireo vao marina daholo, izay vao enregistrena ao anatin'ny cahier-ny BMH. Dia rehefa vita ny enregistrement dia makany amin'ny dokotera mba ho angalana an'ilay taratasina fiche de constatation de décès avy eto amin'ny BMH. Rehefa vita sonihan'ny dokotera iny fiche de constatation iny ny androtriny ihany dia iny ilay taratasy entin'ny zareo any amin'ny firaisana anaovana an'ilay fangatahana autorisation andevenana permis d'inhumer. Ankoatra izay ho an'ireo toerana tsy misy BMH, ny eny amin'ny centre de santé de base no hanatanterahana ny fanambarana fahafatesana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Nahatratra 320 ny olona vao marina fa tratran'ny Covid-19 tato anatin'ny 420 ora teto amintsika avaly no namony eny ary 520 ny sitrana soamanjara araka ny antotan'izy izay nivoaka tamin'ity androany 5 antarandriana evo. Tamin'ny fitiliana miisa 20 sy 700 no tonto saina ho an'ny datin'ny 13 aprily 20 sy 20, miisa 320 sy 500 ny tranga vaovao vao marina fa tratran'ny Covid-19 eto Madagasikara. Ny faritra Nalamanga no nahitana tranga maro indrindra izay miisa 570 sy 400. Manaraka azy ny faritra Atsimo Andrefana miisa 520 ny tranga vaovao, Vakinankaratra 740, Tiana 840, Atsinanana 10, Menabe 10, Otmatsiatra 7, Sava 7, Analanjorofo 9, Anosy 10, Iorombe 10, Amoromani 10, Boeny 3, Androy 3, Sofia 3 ary Tasy 2. Ho an'ny eto amin'ny faritra Nalamanga kosa, ny eto Antananarivo renivohitra trano no mitana ny laharana voalohany maro tranga indrindra izay miisa 120 sy 300. Manaraka azy Ambohidratrimo 740, Antananarivo Atsimondrano 540, Antananarivo Avaradrano 720, Manjakandriana nahitana tranga miisa 2. Lafa vaovao hafa kosa indray dia ho amoraina ny fikarakarana ireo antota taratasy rehetra mahakasika ny asa fanorenana amin'ny alalan'ny tranokala mpifandraisana. Tsy hisy intsony araka izany ny disadisa eo amin'ny tompon'andraikitra sy ireo mpilarara ary angarara tanteraka ny asa rehetra gaita Andriatsilaho. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany fa azo tsidia anao amin'ny tranokala mpifandraisana ny antota taratasy ilaina amin'ny resaka fanorenana. Tanjona ny anafanganana ny fikarakarana ny antota taratasy sy ny siny mangarahara eo amin'ny mpitantan-draharaha sy ireo mpilararaha. Tranokala dia azotsika tsidiana ao anatin'ny www.atf-madagascar.ng dia tsika eto amin'ny ny adresiny. Ahitana zavatra maromaro ao anatin'izy io. Misy ny fahafahana mijery ireo karazana tsika planification territoriale. Navy moa zany araka fantatsika zany dia karaha eto amin'ny territoire national ny Madagasikara dia misy ny schéma national d'aménagement territoire izay afaka tsitsitsika iny mampilaza momba an'izany. Ireo schéma régionaux ny aménagement territoire, ny plan d'urbanisme izay efa validé zany dia azo tsidianao dia ao koa ireo schéma d'aménagement communaux zany afaka jerianao. Hita ao anatin'ny tranokala ny planification territoriale ahafana mahazo ireo atotanisy sy ireo karazana tetikasa voalaza ao anatin'ny trafim-panajariana. Ao ihany koa ny cartographie ahafana mahita ny toerana sy ireo sampan-draharaha rehetra manerana ny nosy. Afaka jerena ao anatin'ny tranokala ihany koa ny plan d'urbanisme ary natao an'ny olona rehetra mikasa hividy tany sy anorina. Hita mazava ao avokoa
ny momba ny tany miaraka amin'ny coordonné Laborde. Avoaka n'ilay géoportail ho anao zany hoe eto ny faritra io dia aiza no misy azy dia inona ny prescription. Ty zany zao dia hitantsika soratany eto hoe zone constructible de moyenne densité. Inona ny zavatra azo atao 300 mètres carrés aussi izy ny superficie kely indrindra azo anorenana miaraka amina franc 10 mètres. 10 mètres ny hauteur maximale constructible ary ny hauteur sol aussi izy dia tsy mihoatra ny 40% ary 15% izay espace vert. Ny fokotany misy anio dia ao Akazobe, ao amin'ny commune Alasora, district Antananarivo Avaradrano ary région Analamanga. Maimaimpoana ary tsy misy intsony ny fivezivezena vokatra izay. Tsy hisy intsony ihany koa ny disadisa mahakasika ny tany izay azo anorenana na tsy. Hita ao anatin'ny tranokala ihany koa ireo lalana tokony izorana rehetra amin'ny fikarakarana ny antota-taratasy. Ohatra amin'izany ny fangatana fahazon-dalana anototra sy anorina, fangatana tany-panjakana, famindrana tany amin'ny alalan'ny fanolorana, famindrana amin'ny mpandova, fangatana fanafoanana antoka, fangatana famafana vesatra, fangatana lalana sy ny maro hafa. Hita ho ihany koa ny fanaovana borne, titre, plan sy ny sisa. Irositsy ho ela ihany koa ny fanaovana en ligne, ny fahazon-dalana anorina, ary mety hivoaka ny fiandohan'ny volana Jona 2024. Hoentitra ny fanaraha-maso sy ny fanasaziana ireo fanotofana tsy ara-dalàna ho ny anivon'ny APIPA ary tafiditra ao anatin'izany ny fitaomana tany amin'ny sarety izay mahazovana atatoato. Gaëtan Tsilavo. Ho an'ireo commune misy 13 tafiditra ao anatin'ny faritra iadidin'ny APIPA, ny 12 aprily hatramin'ny 1 volana desambra ihany no manan-kery ny fahazon-dalana hitatitra tany ho an'ny fanotofana. Arak'izany, manomboka ny 12 aprily ho avy izao, tokony manantona ny APIPA manavao ny fahazon-dalana avokoa ireo olona nahazo fahazon-dalana anototra tany. Tsy maintsy hojerena ny lalana izorana amin'ny fitaterana ny tany sy ny fampiasana ireo sarety izay tsy ara-dalàna. Dia eo zany misy ny fiaraha-miasa satria misy olona mahazo fanomezan-dalana anao any ataoko hoe tsara sotra ohatra, dia ampiasainy any Mahamasina, ampiasainy any aty Akasina ny fahazon-dalana, dia eo ilay mila mipetraka tsara ilay fahazon-dalana aloha izay vao afaka manantanteraka ny fitaterana ny olona. Mikasika ny fitaterana amin'ny sarety dia efa misy ny fanatonana amin'ny direction ny police nationale, dia misy ny fiaraha-miasa atao satria tena tao anatin'izay période tsy fanatanterana rombile izay dia maro ny sarety tratra ety an-dalana, dia milaza izy fa hoe varotany eny amin'ny mpanimety eny izy, nefa tena manototra tany mihitsy izy dia efa manenjika an'izany zahay miaraka amin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany ary tsy maintsy misy ny fepetra raisina mifanaraka amin'izay. Fangatahana lalana anototra tany ahitana ny mombamomba ireo antota-taratasy sy ny mpangataka izay alefa amin'ny ben'ny tanàna, taratasy fanamarinana ny fananantany latsaky ny 3 volana, saritany miaraka amin'ny coordonné Laborde, fanamarinana ara-panajariana ny famerana sy ny rafitra tsy azo anorenana manoloana ny fitaovam-panjakana, drafitra mampiseho ny fanarinan'ny rano, drafitra manondry ny toerana. Ireo rehetra ireo tsy ahivona no antota-taratasy ilaina raha angataka alalana anototra tany. Atao dika 3 mitovy ary alefa eny amin'ny commune voakasiky ny fangatahana. Ireo antota-taratasy ilaina ireo izay efa hita ao anatin'ny tranokala-mpifandraisana avokoa. Hoentitra ny tompona andraikitra amin'ny fanenjehana sy ny fanasaziana izay manototra tsy manana fahazon-dalana eto Antananarivo. Ho an'ireo zany izay olona manatona sampandrara zany ka mahazo fetetaraka fanajariana dia raha zaiko manokana eto fa rehefa tsy azo anorenana sady tsy azo tofana dia aleo tonga dia mijanona satria na ny APIPA na izahay sampandrara-patron'ny fanajariana ny tany eto Analamanga na ny ministera foibe dia manenjika an'ireny olona tsy mahazo alalana anototra ireny. Zay zany dia ataontsika hoe remblai illicite na construction illicite satria tsy hita mivandravandra eny amin'ny coroner le afisa azy hoe nahazo permis zay tompoko nefa dia manotoka izy, manorona izy. Arak'izany, manentana ny olona rehetra anaraka ny tsakany sy andavan'ny lalàna manan-kery, ialana amin'ny fandrodanana sy ny fanasaziana ny eo anivon'ny ministera sy ireo tompona andraikitra.
tonga eto fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay atantsika mahakasika ny base toliara eo ihany koa ny tsena ny enomby rehefa avy eo ary. Ny fanamboarana ny Molfix dia natao manokana ho an'ny zanakao. Ny couche culotte Molfix dia teknôlôjia malefaka izay tena mifanaraka amin'ny vatan'ny zanakao. Ny couche culotte Molfix vaovao dia noforon'ny zaza ho an'ny zaza. Mitsinjony tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Mbalika mamiratra no avoko. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Miditra ny tapany faharoa ny vaovao isika nitondra fanazavana ny antony nahatonga ny fahatapahan-jiro teto Antananarivo sy manodidina ny Jirama. Fatambahajiro izay nisy fiantraikany betsaka teo amin'ny fandraisana ireo marary ny Covid-19 ny asa mandraran'ny ponina hatrany amin'ny fanariana fako teny Andralanitra gaizao Andriatsiravo. Andrin-jiro mitondra herinaratra mahery vaika 63 kV eo anelanelana Ambohimanambola sy Ambodivorona noho ny anjera omaly tokony ho tamin'ny valora alina ka niteraka fahatapahana tamin'ny faritra maro teto Antananarivo renivohitra. Hitantsika moa zany fa nenjera tamin'ity trano ity izy dia efa hitantsika moa zany fa eo andalam-panarenana aingana zany ny Jirama satria maromaro ihany ny fahatapahana ny faritra zany zay aran'ny fahatapahana noho ny tsy ahafahan'ny linina ty miasa zany. Dia ohatra fotsiny moa zany faritra andrefana iny ny zone industrielle reny faritra Korondrano Andraro iny zany dia misy fahatapahana. Ankoatra ny fahatapahan'ny herinaratra tamin'ny faritra maro, tsy afaka nivezivezy ihany koa ireo fiara-pitatitra fako na miditra na ny mivoaka tao Andralanitra. Vokatra izay fianjeran'ny andrin-jiro zay zany dia voaterina ato ny asa fanangonana fako taty amin'ny tanàna zany noho ny tsy fahafahan'ny fiara mivezivezy. Dia hitantsika moa zany ny fiantraikany tamin'ny zavatra taza-maso tetỳ an-tanàn-dehibe androany maraina ny fako tokony nalaina alina zany mbola hitantsika teo daholo ny tamin'ny maraina teo dia nanamafy ny eo anivon'ny Jirama fa efa sécurisé avokoa ireo toerana stratéjika ary ao anatin'izany ireo ivon-toerana fandraisana sy fitsaboana marary rehetra. Efa noraisina ihany koa ny fanapahan-kevitra tsy hanapaka jiro amin'ny fotoana mampirongatra ny valanaretina tahaka izao. Fahatapahana noho ny antony tsy azo anoarana no misy raha ny fanazavana hatrany. Amin'izao tsika anaty amin'ny anara-pahasalamana zao dia efa nandray fanapahan-kevitra zakay tsy hanapaka ny jiro momba ny fikojakojana. Ny fahatapahana jiro zany zao dia noho ny antony tsy azo anoarana zany hoe misy
incident eo amin'io tambajotra io na zany le tambajotra mahery vaika ohatran'ny maly alina na eny amin'ny tambajotra zay mamatsy ny quartier tsirairay aby any, zany hoe tambajotra basse tension zany na moyenne tension mamatsy ny quartier atsika. Fa amin'izao fotoan'izao antsika miezaka ny tsy manapaka ny jiro indrindraindrindra amin'izao amiana ara-pahasalamana. Miisa 3:03 ireo andrin-jiro tranainy tsy maintsy hosoloany ka ny 5 amin'ireo no efa voasolo raha ny fanazavana hatrany. Tohizana ny fanatsarana sy ny fanavaozana hoy ny eo anivon'ny jirama, ary ezahana tsy hisy ny fahatapahan-jiro mandritra izany, indrindra amin'ireo toerana sy faritra ahitana marary ny Covid-19. Miditra andrehatra amin'ny fangatahana ny trandrahan'ny orinasa Base Toliara ao amin'ny faritra atsimo andrefana ankehitriny ireo olom-boafidy sy olom-boatedry sasatsasany. Fihetsika izay mialohan'ireo fiarahamonim-pirenena. Ionona saina. Rehefa nangina ambolana maro ny orinasa Base Toliara izay mikasa hitrandraka ny fasimainty ao amin'ny faritra atsimo andrefana, mameny aino manjery sy ny tambazotra tsirasira indray izany ankehitriny, ary ny sasany amin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry indray no mandeha manao ny sirasira etsy sy roa. Mazava nefa ny fanapahana nivoaka ny alarobia na Novambra 2024 tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny amin'ny hoe miato avy hatrany ny asa rehetra sy ny faneho-kevitra ary ny fampiroboroboana ny tetikasa ny Base Toliara. Io fanapahana io izay mbola manan-kery hatramin'izao noho ny tsy fisian'ny fanambarana mifanohitra amin'izay. Miantso ny fandraisana andraikitry ny fanjakana foibe manoloana izany ny fiarahamonim-pirenena noho ny fihetsika ireo tompon'andraikitra sasany manao ny mifanipaka amin'ity voalaza ity. Mahavarina fa ny olona tokony hanome ohatra amin'ny fanarahana ny didim-panjakana indray no lasa mandeha hatramin'ny tonga amin'ny hoe manao émission spéciale. Mitaky ny famerenana ny asan'ny Base Toliara. Mampametra-panontaniana zany hoe feoniza marina moa no entin'ireo olom-boatendry sy olom-boafidy sasatsasanyireo zay mitaky ny famerenana ny tetikasan'ny Base Toliara. Hatramin'izao mbola mijoro amin'ny heviny ireo vahoaka eny fotony momba ity fitrandrahana fasimainty ity. Io toerana zay hotrandrahan'io Base Toliara dia rakotrala toera zao io. Ao ny baobab, ao ny palissandre, ao ny bois ébène isan-karazany maro sy ny biby zay zay tokony zay tsy anan'ny faritanim-bao ary tsy anan'ny anan-dafy fa misy amin'ny toera eo ao. De vao manao koa moa nefa ny ministre ny environnement zao de misy izay filamina hoe ministre ny environnement sady fampandrosoana lovain-jafy. Kanefa zavatra tokony lovain-jafy io ve de io ho simbana eo. Ao amin'io cahier des charges io ao misy ao amin'ny farany ao fa hoe tsy mandeha ny fitrandrahana rehefa tsy mifanaraka amin'ile tompon-tany. Ka zahay tompon-tany zanaky vahoaka ty amin'ny faritra ty tompon-tany io iabiaby tsy manaiky ny hitrandrahana an'io. De io mihitsy ny ilainay ho tanterahina io amin'ny pazy farany io hoe rehefa tsy mifanaraka ny tompon-tany dia tsy miroso ny fitrandrahana. Andrasana araka izany izay fanapa-kevitra ho raisy ny fanjakana foibe ny amin'ny hoe anatanteraka izay nolazain'ireo vahoaka eny fotony sa ireo olom-boafidy sy olom-boatendry sasany. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia manano hoavin'ny fampianarana eto Madagasikara ny sekoly tsy miankina. Taorian'ny fanapa-kevitra ny taran'ny fialan-tsasatra 12 andro. Manao antso fanairana amin'ny fitondram-panjakana ireo mivondrona amin'ny Fédération des établissements d'enseignement privé pour l'éducation à Madagascar. Miantarandriana eo. Nanao antso fanairana ny fitondram-panjakana ny Fédération des établissements d'enseignement privé pour l'éducation à Madagascar androany izay ivondrona ny sekoly tsy miankina anjato maro manerana ny nosy. Tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy raha ny faneho-kevitra izy ireo ny fepetra ny raisy ny fitondram-panjakana momba ny fampianarana manoloana ny fampitomboana ny fotoana fialan-tsasatra ho an'ny mpianatra faranteo sy izay mety ho toy ny fanakatona ny sekoly. Amin'ny herintaona dia nahatra teo amin'ny fito volana mahery teo ny fihiboana ary nisy takaitrany be zany teo amin'ny sehatra ny tontolon'ny fanabeazana. Amin'izao fotoana izao nefa dia napetraka ny fepetra ara-pahasalamana hoe nanomboka tamin'ny 3 aprily teo miampy 12 andro ny vakansa ka izay indrindra no antony mahatonga anay miteny hoe izay ho aiza zany hoe fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana amin'izay hoe sehatry ny fampianarana izay eto Madagasikara satria ohatry ny manay ihany ny tena hoe
ny fampianarana ve no lasa atao ambany zavatra sa inona no mahatonga any amin'ny teny an'izay dia tsotra. Ny bara mahazo misokatra, ny fivarotana mahazo misokatra, fa ny sekoly izay mampianatra ny olona lanjany zany hoe fitandrona ny resaka geste barrière na ny hoe fipetraram-pahasalamana zany akatony. Mangataka vahaolana iraisana avy amin'ny fitondram-panjakana araka izany ireto misehatra amin'ny sekoly tsy miankina ireto. Efa nisy ny dingana nataon'izy ireo sy izay mbola ho tanterahina manoloan'izany. Ny impact aloha zany amin'izao dia hoe mety tsy ho tratra indray ny programme sy ny fanatanterahana ny fanadinana satria tsy vita araka ny tokony ho izy indray ny fanadinana satria rehefa mihemotra tahaka an'izao ny vacances dia misy fiatraikany io amin'ny tontolon'ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana tokony iarahana amin'ny fandinika amin'izay fanapahan-kevitra rehetra tokony hoesina rehefa mandray fanapahan-kevitra zany ny fitondram-panjakana dia mba tokony ihany hisy fifanantonana na fanontaniana apetraka hoe ahoana ny hevitra reo mahakasika an'izao fa tsy hoe zay tian'ny fitondram-panjakana atao no atao. Ny any amin'ny faritra Tamatave moa zany zao efa miresaka zareo manantona ny tompona andraikitra, manantona ny any amin'ny draine naname nandefa taratasy any amin'ny tompona andraikitra ny gouverneur sy ny namana isan-tsokajany ao anatin'ny fitondram-panjakana mba ahafahana mijery hoe inona ny tokony ho atao hamahana n'izao olana mianjady amin'ny fampianarana izao eto Madagasikara. Tsy ahivina isany nandraisan'ny mpitondra fanapahan-kevitra ny hitara ny fialan-tsasatra ny hamehezana ny fiparihan'ny valanaretina COVID-19 manerana ny nosy. Ny vanim-potoana ny ririnina izay ahina ampirongatra izany. Nanamafy ankilany teo anivon'ny federasiona ity fa isan'ny ahafahana misoroka izany ny fanamafisana ny fampanajana ny fipetraram-pahasalamana eny anivon'ny sekoly tsirairay avy. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manimba ny tsena eto andrenivohitra ny fisian'ny aretin'omby fièvre de la vallée à Durif. Voatery mampidina ny avidin'ny kilao an'ny enomby ireo mpivarotra noho ny fihenan'ireo isan'ny mpividy. Michel Arnarzona. Manomboka mihena ny isan'ireo mpividy hena omby eto andrenivohitra taoriany fahafantarana ny fisian'ny aretin'ny omby tamin'ny faritra maromaro eto Madagasikara. Sarara mahalany atsasan'omby iray ny mpivarotra iray raha ny fanadihadiana natao. Nanomboka mihitsy ny aretina ny amihana ara-pahasalamana ny aretina dia nanomboka tsy mandeha mihitsy ny tsena. Dia izay koa mbola misy an'ity hoe aretiretin'omby ity. Izay koa vao miasa tsy tena atahoran'ny olona tsy hinanan'ny olona hena tsy moa ny olona koa zany tena sahiry ny krizy. Izao taloha raha hoe ny hena lanina taloha zay mba mampatafakatra omby roa, omby telo, izao nefa ny ilan'omby sisa. Ilan'omby ara tsy lany ray andro. Manoloan'izany indrindra tao anatin'ny herinandro tsy maintsy napidina ny vidin'ny kilaon'ny hena omby ireo mpivarotra. Tena mitombo zany ka hita n'izany. Zaran'ny olona reo misy izany tsy hinanako izy koa fa tsy manam-bola. Sahiry mangeny olona zao. Vidy zao fa mampita izay. Efa 70, 65. Taloha nefa ny 75, 70. Manomboka tamin'ity herinandro ity zao dia izay foana no varotana. Raha ny fanazavana trano tsy tokony hiteraka tahotra amin'ny mpividy ny fisian'ny fièvre de la vallée du Rift. Efa misy ireo mpivarotra ny vizity atao amin'ny omby mialohan'ny ahatongavany eny an-tsena. Misy le aretina mibotsibotsy ohatra misy voavary zany le izy. Jerentsika zao raha ohatra ny kisoa zao misy voavary dia mibotsibotsy ohatra ny vary reny. Fa raha hena ohatra zao le izy asirena tsara tsy atahorana hoe marary tiana ohatra zany. Hita maso mihitsy le izy mibotsibotsy na le aretina amin'le. Zay aloha fa misy dokotera manokana mihitsy ny any abattoir ny anay. Efa vao tsaratsara io matontonga misy tapon daholo ny anay ny hena tony tsy maintsy misy dokotera. Eny rehefa tsisy an'io dia tsy tonga aty analaka iny. Tsisy atahorana ka tsisy atahorana mihitsy. Ny normal reo miala avany ary efa voafany anay nge omby mifay. Fa tsy le hoe omby mikojana ohatsy ny sasany le mikojana fa ny anay omby mifany anay. Tsisy atahorana amin'izany misy. Hatreto, raha ny fantatra omby 5 isan'andro amin'izao no maty n'ity aretina ity any amin'ny distrika ny Mananjary, mihoatra ny omby 400 no efa maty hatramin'ny androany. Raha tsy ahivina ankoatra ny vatovaha-fitovinany, mandripaka ny omby any amin'ny faritra Diana sy atsimo andrefana ihany koa ny fièvre de la vallée du Rift. Tontolo ny fizahatany kosa indray dia mangataka ny fanokafana ny sidina iraisam-pirenena ny fifindronana ireo mpisehatra amin'ny fizahatany
tokony avela hiditra ireo vahiny efa vita vaksiny hoy izy ireo rehefa tsy hanampy fanjakana io na saina. Herintaona sy tapany izay no niaina tsy zarizary ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany hoy ny fanio-kevitra ireto mpandraraha ireto. Raha fanampiana hiatrena ny fiainana andavanandro noho ny tsy fahafahana miasa no nandrasana tamin'ny fanjakana, fiofanana izay tsy fantatra ampiarina rahoviana no setriny raha ny fanio-kevitra izy ireo hatrany. Ankehitriny mangataka ny anokafana ny sidina iraisampirenena ireto mpandraraha eo amin'ny sehatra ny fizahantany ireto. Mahita zay ankehitriny fa misy ny fréquence na vol hebdomadaire, volana rapatriement le izy, nefa de ny fréquence irahantsika mahita fa any amin'ny varotra sidina sy ny sisa de misy ny fivezivezena eto amin'ny frontière ta Madagasikara ka mangataka zay tompoko raha ohatra ka misy any fivezivezena vaholana natao tsy aleo hoe hiditra tompoko ireo olona vita vaksiny avy any ivelany ahafahan'ny olona miasa. Raha mifandinga tamin'ny ministera zahay de hoe andany ianareo mamboly vadika sehatra hafa ka zay tompoko de tsy hangataka hoe omeo vatsy tsinjotsony zahay na omeo an'izao fa fanokafana amin'ny apahany amin'izay afaka manaraka ny fepetra ny aéroport sy ny frontière ta Madagasikara fa misehatra miasa. Mitaky ny anafanana ny hetra 24 raika amby 24 ihany koa izy ireo noho ny tsy nahafahana ny asa araka ny tokony ho izy, tsy nahavany olana ihany koa ny fizahantany anatiny. Angamitsika afaka mandinika hoe raha olona herintaona tsy niasa, herintaona sy tapany zao zany tsy niasa, angamba tsy afaka ny andohetra zany olona zany. Ary tsy misy fidiram-bola hafa izahay, fa tsy misy afa-tsy ny sehatra ny fizahantany ny fidiram-bola anay ka mangataka ny filoham-pirenena hoy direct miteny an'izay any aminazy satria ray aman-dreny izy, tsy misy afa-tsy ny ray aman-dreny ny ankinana mba hanafoana ny fandoavana ny hetra 2020 sy ny 2021. Matoa napetraka ireo mpitondra fanjakana ireo dia olona manam-pahaizana zareo. Anjara ny mandinika hoe inona ny hevitra, inona ny système ifehezana izay resaka fisokafan'ny sistany zay satria tsika tsy afaka ny hidy eto mandrakizay fa mila misokatra ny sistany fa mila fepetra sy fandiniana lalina avy amin'ireo manam-pahaizana izay mitondra ny firenena hoe inona système vaksiny ve sa inona ve fa tsy afaka nipetraka fotsiny amin'izao fotsiny tsika fa mila sokafana ny sistany dia mila miasa ny olona. Nanatanteraka hetsika fanairana ho an'ny fitondram-panjakana androany ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany izay mitanterana teny amin'ny tsiranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Toy ny tany amin'ny faritra hafa nanao hetsika fitakiana amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ao Antsirabe. Kolo TV Antsirabe. Fantelony izao no nanao hetsika fitakiana amin'ny fitondram-panjakana ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahantany eto Antsirabe renivohitra. Io maraina io dia nanao diabeta amin'ny fiara namakivaky ny tanàna izy ireo mba hanairana ireo tompon'andraikitra amin'ny tsy fianonany etaetan'izy ireo tao anatin'izay 10 volana tsy niasana izy ireo izay. Efa nisy ny fionana tamin'ireo tompon'andraikitra ambony fa tsy nahafa-po izany ary dia izao toy izao indray ny fitakiana. Nairana ny fanjakana foibe zao ary fangatahana amin'ny Andriamatoa président satria arirariry zay hatramin'izao nisy ny fionana tata amin'ny terma niaraka amin'ny ministra nefa tsisy valiny mahafa-po. Ampidirina ny vahiny afaka arahana fepetra zany na vaksiny zareo mahafatana zay tokony ho atao. Io nge rehefa misy vaksiny eto amintsika inona moa ny olana maheno zay misy volany misokatra ny aéroport misy ny mandeha mody misy ny mody avy anavela makaty nahoana raha sokafana tanteraka izy rehefa sokafana ary rehefa idina dia idio tanteraka koa. Tao anatin'izao hetsika izao dia nahitana ny solotenany ireo avy any amin'ny faritra hafa toy ny avy any amin'ny faritra Fianaratsoa sy Morondavy ary Vatovavy Fitovinany nanatevina ny fitakiana teto Antsirabe. Raha sy toa safa ho maty ihany aleonay misafidy ho maty ny virus toy izay ho maty ny hanoanana satria izao raha ho maty ny virus mety olona ray roa ao anatin'ny tokantrano fa raha maty ny hanoanana mety ny mpianakavy mihitsy roa miray maty. Nodina tsy hita mihitsy ny faritra Vatovavy Fitovinany indrindra ny faritra Ranomafana iny misy hôtelier ao misy mpanao ara-malagasy ao misy guide marobe ao efa tena atao hoe sahirana ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ary mila famonjena maika zay fanaovana antsoavy foana moa zany nefa tsisy mpiaino dia manaitra anareo mpitondra fanjakana ijery akaiky mikasika anay. Araka izany dia mbola hitony hetsika ary mafimafy kokoa ny fitakiana hoy ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahantany ireto raha tsy mahazo valiny mahafa-po avy amin'ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Rehefa tsy taitrinareo dia hiditra amin'ny plan B indray zahay hiditra mafimafy kokoa. Ka le plan B volanin-drozy tsy raha manahaka isan'andro hoe hiteny menomeno amin'ny tele koa hay fa tena vahoaka mihitsy rohanao an'izao hoe ndao hiaraka aminareo zahay zay ro avy magnaraka eo bakeo ka zay zahay mena be tsy mivo tsy matao. Nosandarina omaly tao Tomasina ny asa avotra
fandaharana asa ara-tsosialy hiantsoroan'ny gouvernemanta malagasy sy ireo mpiara-mandomantoka anampina ireo fianakaviana sahirana izay ho fiatrehana ny valinaretina Covid-19 noho ny isan'ny anton'izany fanadina. Fandaharana asa ara-tsosialy ny gouvernemanta malagasy miaraka amin'ireo mpiara-miasa teknika sy ara-bola ny asa avotra izay mifamino amin'ny ankohonana miarina entina hiatrehana sy hanarenana ny fahavoazana vokatry ny tsy fisian'ny asa noho ny valinaretina Covid-19 ho an'ireo ankohonana voasokajy ho marefo eny anivon'ny fokotany. Atao amin'ny fokotany Mangarivotra parcelle 2152 no nisantarana ny asa tanamaro ao Tomasinao nanomboka omaly. Ny fanatsarana ny lalana makany amin'ny lycée Finaritra izay mirefy sahabo ho eo amin'ny 700 metatra eo no nanombohana ny asa. Sahavitra zany dia fiaraha-miasa aloha ny commune zany dia teny fokotany zany dia tena fiaraha-miasa eto dia asa lalana fa amin'ilay asa lalana izay zany dia misy fokotsy anankiroa mba nieritreretina ministry satria atao anatin'izay zany nieritreretina hoe raha mba hamena fahatofanana moa zany ireo olona miasa ireo dia manahoana geny amin'izay misy fahatofanana mihitsy zany ho atao eto iarahana ministry fampianarana teknika zany anatin'izay ary ny fiaraha-miasana io zany teo dia ny fikambanana anao anolotra akora amin'izany lalana zany. Asam-pokon'olona ny asa avotra andraisana karama 10,000 ariary isan'andro mandritra ny 20 andro. Ankoatra ny fampidiram-bola ho an'ny ankonana marefo, zava-dehibe ny fahazahoana fotodrafitrasa toy izao izay niainga avy amin'ny etaetan'ny vahoaka raha ny nambarany be ny tanàna. Nefa kosa misy fotodrafitrasa mivaingana mijanona amin'ilay fokotany amin'ilay fokotany zay 2152 sy 2151 moa zany no tena nangataka ny ty zavatra ty zany dia zay zany le hoe fampandrosoana miainga avy any fotony etaetan'ny vahoaka no niaingana nampandrifina ny fomba fijeryn'ny filoham-pirenena mba hitsinjovana an'ireo sahirana ao anatin'ilay fahamena ara-pahasalamana zay ny zava-dehibe. Eo koa ny enseignement teknika zay manara-maso zany hoe itsika zany dia manana teknisianina maro ao anatin'ny sapana maro dia zareo avy amin'ny enseignement teknika no manara-maso ny kalitaon'ilay asa. Tokantrano misy 307 no isitraka io tetika asa io ho an'ny distrikny Tomasina voalohany raha tokantrano 309 kosa ho an'ny distrikny Tomasina faharoa. Tombanana ho vita any amin'ny fiandohan'ny volana May any ho an'ny asa rehetra voafaritra ny tetika asa raha tsy misy ny fanelingelenana. Pejany kolotsaina kosa indray fomba tsy maintsy atao rehefa miakabolana tahaka izao ny kipa na ny fanadiovana ao anatiny sy ivelan'ny douane. Foky iray izay mbola mitazona ny fomban-drazana ny sakalava na eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia sy maro hafa. Henri Florio. Na eo aza ny fianaky ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'ny fotoana hanomezan-kasina sy hanadiovana ny douane ny vahoaka ny Mahajanga indrindra fa ny foko sakalava. Isan'ny fomba izay tsy maintsy atao amin'ny fomban-drazana eny amin'ny douane ny kipa na ny fanadiovana ny ao anatiny sy ny eny ivelan'ny douane. Araka ny fomba sakalava ao anatin'ny fotoanany miakabolana na tsenam-bolana vao afaka manao ny fomba rehetra izay fantatra fa isaky ny volana aprily tahaka izao no anaovana azy. Misy ny joro atao ao anatin'ny zombo ho an'ireo mpanompo hanatanteraka ny asa. Aorian'izay vao asesy ao anatin'ny valamena ny omby. Omby mandeha tsiroroa ka ahitana lasivavy no ampiasaina mandritra izany. Rehefa lavy ny omby vao miroso amin'ny fanaovana ny asa fanadiovana ny olona hanatanteraka ny asa. Natao hoe kipa zany fanadiovana any douane ato na any Miarinarivo na ato Andrainarivo. Isa sokajiny ireo douane reo raha fa tonga ny fotoana volana avrily dia tsy mety manao fanadiovana. Zay ny atao hoe kipa manadio misoroka an'ireo douane reo adio mitovy amin'ny namany isa sokajiny koa. Karaha fa nagneky ireo nandramby ny asa izahay. Karaha fa nandramby ny asa amin'izany tombo ny asa zay samboriny. Karaha fa tombo ny asa tsy mipetraka zahay fa nitsanga tsy maintsy nampafantatra anareo mpitondra zay isa sokajiny. Aorian'izao ny fanompona fandrama indray no tanterahana ho fanajana ny fomban-drazana sy ny asana nety paharazana.
dahalo misa telo izay nanafika tao Tanambao Abesakay faritra loatra mangoro no lavon'ny mpitandron'ny filaminana ny alady lasa teo. Sarina niaraka tamin'izy ireo tamin'izany ny Abasy Vitagasy iray sy tafaverina amin'ny tompony avokoa ireo omby 12 izay nangalarana. Abraham Randriamanana. Ny alady alina lasa teo nitranganasa fanafian-dahalo tany amin'ny Tanambao Besakay faritra loatra mangoro. Omby miisa 12 no lasan'ireo dahalo nandritra izany. Tao aorian'ny fampitam-baovao voarain'ireo mpitandron'ny filaminana niroso avy hatrany ny fanarahan-dia ireo olon-dratsy. Vokany dahalo miisa 3 no lavo nandritra ny fifandonana. Tratehaka teny amin'izy ireo ihany koa ny pistolet vita gasy iray niaraka tamin'ny bala. Nandona an'izay dia nidina ifotony ireo gendarme ireo zany. Ary nanao ny bouclage tany amin'ny faritra izay heverina fa tsy maintsy andehanan'ireo omby ireo. Efa tonga ny tamin'ny 12 moyen kely teo dia nandalo tokoa zany ireo tsiolareo izay niaraka tamin'ny omby. Vao avy lavitra nefa izy ireo dia nahare ny gendarme izay namana ny basiny dia tonga dia tifitra vararaka zany nataon'ireo tsiolareo. Nanoloana an'izay dia namaly tifitra ny gendarme ka maty zany ireo tsiola anankitelo ireo. Ny sasany moa dia mbola lasa nandeha andositra. Araka izany tafaverina amin'ny tompony avokoa ankehitriny ireo omby nalain'ireo dahalo. Ankoatra izay ahina ho misy fandraisany amin'ireo zazamena sy fikambanana lambamena namonina afaty zandary tany Tanambao Besakay farany teo ireto andian-dahalo nanafika ireto. Antony izany ny fisian'ny marika nahafantarana ilay fikambanana tamin'ireo fitaovam-piadinana ampiasain'izy ireo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia ho tanterahana afaka 100 andro any Tokyo, Japon ny Jeux Olympiques 2024 fifaninanana izay voaterina hembotra vokatry ny fisian'ny valinaretina à Covid-19 fanadina. Le dévoilement des anneaux olympiques. Ao anatin'ny fanomanana ny fandraisana ny fifananana ara-panatanjahantena Jeux Olympiques 2024 ankehitriny any Japon. 100 andro mialohan'ny fanatanterahana ity fifananana ity mandravaka ireo tanàna samihafa ny Tokyo ankehitriny ireo haingo famantarana ny Jeux Olympiques. Na izany aza, misy ireo sakana amin'ny fanatanterahana ireo hetsika tafiditra ao anatin'ny fandraisana ny Jeux Olympiques any an-toerana vokatry ny fiakarany nisan'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina izay mahatratra 500 tao anatin'ny 420 ora. Manoloan'izany, nisy ireo fepetra noraisin'ny tompona andraikitra, isan'izany ny fanemorana ny fanatanterahana ny andrana ho an'ireo mpifaninana. Raha ny fampitam-baovao, maro amin'ireo mponina any Japon no manainy amin'ny fiparehan'ny valanaretina vokatry ny fisian'ity fifaninana ara-panatanjahantena ity. Etsy ankilany, nanambara ny fitondram-panjakana any an-toerana fa misy ny lamina vaovao napetraka amin'ny fiatrehana ny fifaninanana. Isan'izany ny famerana ny fahafahana mivezivezy ho an'ireo atleta izay voatokana amin'ny toerana iray ary misy ny fanatanterahana ny fitiliana ho azy ireo mandritra izany. Na iana ihany koa nisan'ireo mpijery afaka manatrika ity fifaninanana ara-panatanjahantena ity. Il n'y aura que des locaux, les seuls étrangers seront des officiels et des journalistes. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany dia ankasitrahana nanaraka izany soava tsara azo olo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nikaltao en vide. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vavo.